Mazavatsy nanane mazavatsy nanane ny taom-baovao malagasy dia arak'izay hoe taom-baovao malagasy arabaky teny aloha manana ny taom-baovao daholo zao tontolo zao zay firenena mbola mahatazona ny maizy azy ary tiako ny manindry fa ny firenena rehetra zay mbola mitana ny maizy azy dia mandroso ary tena miroborobo tsy lairim-pahavalo tsy mora andairan'ny rivo-pandrosoana hafa zay tsy mahasoa fa tena mafiorina mafifototra ka raha misy avandra miraraka avy any ivelany misy tapitanety be ampelezany eo raha misy varatra miritra avy any ivelany misy vatolampy be ampilatsahany eo ohatr'izay zany lizy ka tahaka an'izay ny taom-baovao malagasy dia hoe manana ny taom-baovao manokana antsika malagasy tahaka ny sinoa tahaka ny arabo tahaka ny eropeanina tahaka ny karana ny gasy any koa dia efa nanany azy efa hatramin'izay io fa tsy fomba vao fironona maly sy fakomaly ary tsy zavatra vao nalaina tahaka tety sy teroa fa efa fiaina ny razana hatramin'izay isaky ny tsinam-bola ny alamady ny taom-baovao malagasy hatramin'izay ny nakalazaina dia tsotra be ihany ny nalalan'ny taolony atao hoe alamady rehefa mbola tsy naina atao anatin'ny fanandrona teo ambony taratasy izy dia nandinika izy hoe ny lanitra no alamady ny alamady ny fiandohan'ny zavatra rehetra ny lanitra ny fiandrandrana ny zavatra rehetra mamono mena ny asina tafo mena ny fody vokatra ny vaky ambiaty tonga ny fararano zay ny atao hoe alamady ny andro dia efa mitranga daholo zany zavatra rehetra zany aseho an'ireo zavaboary reo amintsika tonga zany ny alamady zao tsika mankalaza ny taom-baovao io taom-baovao io a dia tena arabaky teny hoe taom-baovao tapitra ny taona teo aloha mivadika makany amin'ny taona manaraka tsika fa misy le hoe lohataona ka tiako ny manavaka fa samy hafa ny lohataona fambolena sy ny taom-baovao fararano ny taom-baovao zany dia any amin'ny fararano fa ny lohataom-pambolena no akalazaina tsy akalazaina moa zany fa hoe tsy maintsy hiainana rehefa tonga amin'le vaky ambiaty vaky vony ny ambiaty avy amin'ny taitotozy taimbolavo taitararaka dia vaky vony ny ambiaty rehefa aveo tonga zany zay ny lohataom-pambolena karakaraina mivarovaky ambiaty dia voadiliny miditra amin'ny maintsoahatra zay vao tonga any amin'ny asaramantsina tonga any amin'ny asaramanitra aveo miditra makary amin'ny adalo makany amin'ny alotsy tonga makany amin'ny alamady andraisana ny taom-baovao malagasy zay zany le taom-baovao zany raha fitiniko amin'ny endrika tsotsotra faharoa manaraka an'izany inona ny tokony atao mialohan'ny taom-baovao ny fiomanana rehetra dia tokotokony efa vitavita daholo zany amin'ny ara-batana araka le niresahana foana hoe be dia be ny zavatra tsy naombina nandritra ny taona tamin'ny fiainanao mety anao tsy ho afa-panadinana mety anao nanatetika asa tsy tanteraka mety anao bokaboka nydrosa mety anao tsy dia salama loatra sanatrian'izany anao mety migadra zany zavatra rehetrarehetra zany dia efa tsy fahombiazana daholo misy rava-fananana rava-tokantrano dia mba soroana tsabona diovany reny zavatra reny melohan'ny taom-baovao ka zay no mampatonga hoe ny melohan'ny tsinam-bolana no idiovana na herinandro meloha mihitsy dia efa tsara foana zany mba midio ny vahoaka mandro amin'ny odifady mandro amandravasarotra mandro amin'ny fanalaota mandro amin'ny azoma be dia be ny fidiovana azo ampiasaina fa sationy amin'ny fotsiny ihany zany tonga ny vaninandro ny taom-baovao dia amin'ny mataom-baovao azy zay dia tsy maintsy misy foana ny hoe santatra anaovana ny santabary voalohany isatarana ny taona isatarana ny tokantrano isatarana fianakaviana isatarana mpivady vao isatarana ny tetikasa voatomboka dia reny ny miainga zany eo anatin'ny taom-baovao dia akoatran'izay dia tsy adino reny le hoe mamangy ray aman-dreny mba manatitra solom-body akoho mba mitsidika